Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Tsaro fa tsy kisendrasendra ny fahombiazana, asa mafy, mila faharetana, fianarana amin'ny fiainana, fahafoizatena ary indrindra fitiavana ny zavatra atao na fitiavana ny zavatra izay ianarana atao. Ny fiezana ho amin'ny fahombiazana tsy misy asa mafy dia toy ny fiezana amin'ny jinja any amin'ny toerana tsy nambolenao ninninina akory. Dia inona ny vokatra antenainao fa ho jinjaina? Ka inona ary izany ny tokony atao ahitana fahombiazana? Menara mafy rehefa mbola matory ny hafa, miasa rehefa mbola variana mihinana fotsiny ny hafa, miomana raha mbola milalao ny hafa, ary raha mbola mijanona ho nofo sy faniriana fotsiny ny an'ny hafa, dia miazaha mafy manomboka mba ahatateraka ny nofonao tsikelikely, satria tsy azo indray alina ny fahombiazana. Mitombo sy mihatsara isan'andro izany arakaraka ny ezaka ataonao, mifanampy daholo ny zavatra rehetra ko mahazo toa, satria ny malaina tsy mety miasa amin'ny ririnina dia angataka izy raha fararano fa tsy ahazo. Oabolana toko 20:14. Ary izay malaina amin'ny asany dia rahalahy mpanimba. Oabolana toko 17:7. Eny, ny fanirian'ny malaina hahafaty azy satria ny tanany tsy mety miasa tsinona. Oabolana toko 1:20. Dia mahereza ary sika miasa raha tia hita fahombiazana. Amen. Na inona miseho sy zavatsarotra manjo, zay manjo tomany sy toreo zay mety ankarary fo, zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jeso Antokopihira feo arivo. Izay tasile te zany mampivadiko, zany fo na haizano ale tolala maizina avuku nefizao de mijere fa indro misy zavatso natolotry lalaio fa olana Jeso ny mavitsikety tsy fantatra zay mboliseo zaiseo toizanany ty fatokina noaseo ny finonano atanjao ny fandraseny fazonao natolotry lalaio va olana Jeso Radio feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. dia raina mandrakariva Andriamanitra satria izy no mpandahatra ny fiainantsika
ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo. Iresaka lohahevitra anankiray isika androany, ny fijangajangana. Izay ny lohahevitra ho resantsika. Kanefa melon'izay dia andosika hivavaka aloha. Ry iraina izy any an-danitro, raha andinika n'ity lohahevitra anankiray ity ny tenako, miaraka amin'ity namako liana sy mangilatsofina ity, dia miangavy ianao aho mba hanomeanay ny fanahinao masina. Ka ny fanahinao masina no ampiteny, ary izy ihany koa no andrara amin'izay tsy tokony. Ary taio ny namako izay miara-mianatra ny soratra masina amin'ity androany ity. Mamelany eloko satria mpanota tsy mendrika aho. Mety izy ianao hanomeany lelan'ny efa mahay. Tononiko izany mivavaka izany noho ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fijangajangana. Ndao mba ho resantsika mihitsy izy ity androany, dia hanatsoaka lesona hoenti-miaina eto am-piandrasana an'i Jesosy Kristy isika. Momba ny atao hoe fijangajangana no ho resantsika anio. Misy karazany anankiroa ny fijangajangana. Dia ny fijangajangana ara-nofo ary ny fijangajangana ara-panahy. Tiako ny milaza aminao fa ho lany ny fotoanantsika tsy ho ampy raha ho jerentsika tsirairay ireo. Iresaka azo roa sika fa aloha ny fijangajangana ara-nofo no ho resantsika amin'ity androany ity. Miteny amintsika amin'ny Baiboly amin'ny tokony andosirana amin'ny fijangajangana araka amin'ny voalazan'ny Korinthiana 4:9-12. Satria izay mijangajanga dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra hoy ny Apokalipsy 2:2-15. Apokalipsy 2:2-15. Araka ny efa natsidika teo dia ny fijangajangana ara-nofo no resantsika amin'ity, fa ny fijangajangana ara-panahy zany alao amin'ny manaraka. Ny fijangajangana ara-nofo dia ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'izay tsy vadinao. Matetika dia ny olona efa manambady ka makana miaraka amin'ny olo-kafa no everintsika fa mijangajanga. Ohatran'izany zao voalazan'i Ezekela 4:2-13. Ezekela 4:2-13. Nefa aza adino fa ireo andiny rehetra ao anaty Baiboly dia milaza fa na dia ireo manao ilay atao hoe sipasipa, azafady amin'ilay fomba fiteny sipasipa fotsiny aza, dia efa mijangajanga avokoa rehefa tafiditra amin'ny firaisana ara-nofo. Eny fa na dia tsy mbola tafiditra amin'ny firaisana ara-nofo aza hoy Jesosy ao amin'ny Matthieu 5:5-20. Matthieu 5:5-20. Raha vao maniry vehivavy ianao hilazy, dia izay no lazain'i Jesosy fa efa fijangajangana sahady izany. Ny fomba isehoan'ny fijangajangana dia misy maro. Misy ny hoe manambady ny tsy tokony ho vady, toy ny zanaka vavy manambady ny rainy. Genesis 7:7-13 ka 9:30. Ny olona manambady ny vinantony, rafozana maka vinanto zany. Genesis 7:13-13 ka 9:30. Genesis 7:13-13 ka 9:30. Misy koa ny atao hoe zanaka maka ny reny keliny. Korinthiana 1:5-1. Korinthiana 1:5-1. Misy koa ny hoe anadany maka ny anabaviny. Samuel 2:13-1. Samuel 2:13-1. Misy ny fiarahan'ny tofananana, fijangajangana dolo zany. Hoy ny Romanina 1:9-17. Romanina 1:9-17. Be dia be ny azo tany saina. Mety manontany tena isika ka hanao hoe nahoana ny misy zany rehetrarehetra zany. Tsotrany azo amalina ny lizy. Misy ny atao hoe vavady-tsaina 5 ao amin'ny tenantsika olombelona.
ary amin'ny alalan'ireny vavady-tsaina dimy reny no idirany fakapanahy alasantsika ho mpijangajanga. Mety tsy raha hevitramiko ianao saingy tsy maintsy olazaiko ihany izy ity androany. Matetika sika de tsy mailo sy tsy tonga saina mihitsy amin'izay enona sy jerentsika, kanefa azadino fa amin'ny alalan'ny haino manjery izay tiantsika mafy de mafy io miasa mafy Satana mba tonga ny fakapanahy eo amintsika ary andavo antsika. Misy mihitsy olona anankiray mananatra mafy amin'ity karazana filma sary mihetsika amin'itony kanalina itony, fa tena voizina mafy eo ny fiarahany mitovy fananana. Nefa de ianao zao anisany mankafy na tsy ianao ary fa ny manodidina anao amin'ireny tantara mitohitoy ireny, de mezaka mafy Satana ny andemy ny saintsika ka hitarika antsika ankasitraka izay jerentsika sy enontsika ao. Di ny tsarany fa ao anatin'ireny horonan-tsary mitohitoy ireny de toy izao matetika misy mpivady kely miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniny, miara-mipetraka amin'ny ray tampo aminy ao amin'ny trano be anankiray. Rakala kely mifankaty miafina amin'izao dany, tsy fantany vadiny akory. Ilay lehilahy indray miaraka miafina amin'ny rafozany any ambadimbadika aminy, rafozany vavy, de mifindrafindra toy izany toy ny tasy d'huile, menaka mahazo taratasy ao anatin'ilay horonan-tsary izay toetra zay, satria mankafy azo loatra ny olona. Santsika milaza fa mahafinaritra le horonan-tsary, malina ary tsy andritsika mihitsy ny toy ny rampitso. Sorena sika raha sendra tsy maraka ny eo antenantenana, kanefa efa Sodoma sy Gomora no mivoaka sy ainantsika ao. Mbola mankafy ihany isika. Vokatr'izay anefa de miamalemy ny saina izay mijery azy. De tsy magaga raha misy ny maro ary rivotra iainantsika kehitriny, zany hoe manambady ny havany akaiky zany ny olona, fa vetavetana alan Jehova mafy tokoa zany. Vokatry ny fijerena sy fanarana reny horonan-tsary sy tantara reny anefa zany. Rahan'Andriamanitra io. Levitikosy 9:9 ka hatramin'ny 7 ane vakiny. Levitikosy 9:9 ka hatramin'ny 7, ary ny Levitikosy 20:7. Levitikosy 20:7. Isika io de olombelona fa tsy sanatry biby, koa fa dio ny maka ny havany akaiky. Fa iny nety zany fa tsy ankehitriny tsony, ary tsy magaga fa mbola kely de efa simba ny ankizy, satria mamoa ny fitiavany meloa, ny fanarana an'ireny zavatra avoaka ny haino manjereny. Io maso de tena mila rovana mafy, satria ny fitafiana mitanjatanjaka zay masarika na miantsy de isan'ny anankiray mahatonga amin'ny fijangajangana izany. Zay no antony andidiny Baiboly ao amin'ny famotinana. Titosy 2:7. Titosy 2:7. Tokony tafy tsy mitanjaka isika, satria fanafenana ny fitanjana no antony hitafiana. Rehefa tao amin'ny Genesis 3:7, Genesis 3:7 sy ny 1:20, rehefa nahatsiaro ny tanjaka ny olombelona voalohany de nanao akanjo azy Andriamanitra, fanafenana ny enatra. Andro ankehitrio lasa fampiderana ny tsy tokony ho aderadera ny fitafiana. Mila mibebaka isika. Misy ihany koa izy io de vokatra ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina any, satria any amin'ny toeran-kafa eran'izao tontolo zao, eny fa na misy an'izany mihitsy aza eto amintsika, de misy ndray ny rainy mihitsy no mitety ny zanany vavy alohany anabadio ny zanany io. Tena maro kiriko ane zany nefa de voatarika mora foana no toy zany ny olona anankiray rehefa tia miaino sy mankafy an'ireny. Misy ndray ny fanandrakandramana foana, manandrakandrana fahatany, mety ho avy amin'ny fitarinana aman-dratsy io, na ihany koa vokatr'ilay hita mahafinaritra ao anatin'ireny horonan-tsary mihetsika sy tantara enitsika ireny, de lasa teanandrana anao toazy ny mpakafy azy. Tena tokony fidina tsara mihitsy zay ho namana
somamarina ny kady amin'ny tanymanitra no tena ahitana totanisa be indrindra mikasika amin'ny fijangajangana satria mafy ny fiainana ka lasa mivarolavy ny olona eny fa na de ireo tanora mbola tsy tokony hiditra amin'izany fiaran'ny lahy sy ny vavy zany azy fantatr'ireo manam-bola zany de mahavariana azy ny mamangovanga ny tanymanitra mba hiala voly fotsiny tsy fantatro raha mbola tsy nandrehanao fa ho an'ireo olona efa lehibe tsy de taitra loatra intsony amin'ny fiaran'ny lahy sy ny vavy de matetika izy ireny no mena sakafo manay taitra mba melona ny filana sy ny faniriana isan'ny mahatonga sy mampirongatra ny fijangajangana ihany koa ny fitiavana sakafo matsiro sy manay taitra lava mandray anjara be dehibe amin'izany ihany koa ny fandraisana zava-mahadomelona fa tena tandremo na dia samy feno fijangajangana aza ny tany de dinio tsara ne fa tena mahery vaika zany amin'ireny tany ty sakafo manay taitra reny ho any efa mpamaky baiboly de tsarony tsara fa lavy Davida ndray mandeha tamin'ny nakan'ny vadiny Oria araka ny voatantara amin'ny Samuel 2:1-4 Samuel 2:1-4 inona no natonga an'izany ozy ianao raha tokony nisy asa nataony de naleo ny tomemoepona izy ny tsy fanaovana na inona fa mandany lany fotoana amin'ny tsy antony de antony ray mahatonga ny fahalavona ihany koa ka na iza no mijangajanga de misy vokany avokoa izany ny masoko zao no nahita vehivavy tsara tarehy anankiray tany amin'ny faritra nandehanako tany fa vokatra ny fijangajangana dia nalemy teo ampandriana ny andro fahafatesana izy Apokalipsy 2:2 de miteny Apokalipsy 2:2 de mananatra antsika ny fahamombana moa de tsy lazaina intsony araka amin'ny voalazan'ny Hosea 4:10 afa baraka ny ray aman-dreny Levitikosy 1:7 mifandrafy ny zaza samy hafa raisy reny be dehibe ny vokany ka tsy ho ary voatanisa eto izay milaza fa tsy tsara io mijangajanga io inona ary zany no tokony atao mahatombo baiboly ny teny hoe mandosira ny fijangajangana araka ny voalaza amin'ny Korintianina 2:9-12 le nilazaintsika tery aloha de azo atao tsara zany mandositra na mandresy azy fenoy zavatra taony fandaram-potoana aza ty zavatra manay taitra sy mahadomelona io aza mba ty matsiro sy sakafo mandrangindrangotra filana io fadio izay manimba ary fidio izay jerena sy anona amin'ireny aino manjery reny fa tsy zay rehetra mandeha eo de tsara avokoa fa diona manratsy tadidio fa tsy zay ataon'ny mpiaramonina sy mpiara-mivavaka de mety avokoa satria tsy modely alaintahaka reny ary farandrina de ho Jesosy amintsika hoe raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo na zao na ianao de efa samy mijangajanga isika kanefa ntson'Andriamanitra isika mba hitsatra tsy anao intsony manomboka izao ary eo ka tsy antsy ny hafa hijangajanga ihany koa amin'ny alalan'ity fitafiana mamoetra ity tahaka io ny fanampin'Andriamanitra fa vonina ny anampy anao izy raha mbola sanatry latsaka ao anatin'izany ianao atria angamba ny fiarantsika aloha fa voafetra amin'ny fotoana ihantsika koa mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Andrenjatovo ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko raha ho amin'ny baiboly de ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa de tsy natao ho azany tarika roana Izao tontolo izao ilauza
radio feo fanantenana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. Miarahaba tompoko, tsy ampiandrelanao zahay fa avy hatrany dia hiroso amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Hiavaka kely ny fandaharantsika androany miaraka amin'ny namana Elion sy ny vahiny ny fandaharana. Menofinaritra ary. Dia atao ahoana izany? Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesanao an'ny fanja, Sam ary Nardina. Dia ohatr'izao foana ve ny fahasahiranana? Inona ary ny tokony atao fa dia lany andro mitady zavatra atao nefa oatra ny tsisy vokany mihitsy. Ny fiainana mesarotra nefa ny vola miditra kely. Tsy ahita toro mihitsy. Kay, marary zany andohako zany. Aleo aloha mba hitsotsotra kely eto ambony fandriana eto. Fazy, nataonao aizandray le radio kely tery e? Tsy hitako zany fa aza mandrebireby olona mbola matory romasy vao amin'ny firma rainy zao. Kirofodrofotra sala amin'ireny totozo-tratra ny toto reny. Mba reraka ny ahy e. Ianao ny reraka ny aritoro tany amin'ny domidominao tany ka tsy mahafo maraina dia izany ho ilanao vaniny eto. Ianao anino avy ny aino an'iny radio iny maleriva niaraka tamin'ireny namanao nanao domy teto reny. Nataonao aiza ary fazy fa ilaiko maika ane iny e. Mandrebireby koromasika. Napetrako tato ambany ondako tato angamby izay e. Aiza e? Fa inona ny mampikoromaka anao eran'ny-trano mitady an'ity e? Ilaikiko. Ary aza apetrapetraka ao lavitra ny reny domy reny raha matoa fa ho avy eo anery bravo raha riva merina ny lalao anay e. Fenao very fazy dia efa tsy mahita atao mihitsy afa-tsy izany a. Ary eto aty ny radio eko iny fa maika inoko fandaharana ka. Io mba fialambolikoko tsy manaka atao ahoana. Ary marenina lory fazy fa zay le fandaharana. Dia misaotra an'Andriamanitra isika tafahoaneto indray amin'ity anio ity ao anatin'ity fandarana mahakasika ny fiainana any ambanivohitra ity. Kanefa tsy fiainana any ambanivohitra ihany resantsika eto amin'ity anio ity fa zavatra azo iainana aty andrenivohitra mahakasika ny fambolena. Miaraka amintsika indrindra ny namana anankiray izay tsy vitany hoe mianatra manokana an'izany, nanao fikarohana momba an'izany fa tena niainany mihitsy zany dia tia no zaraina amintsika. Miarabanao namana Josoa. Fary miarabanao koa namana Eliandry amin'ny Tantsoa. Ny anarako moa dia Zaka miaramanana Josoa. Fiangonana Adventista Ambatobe Ambotrimanjaka, distrika izy io. Distrika kelikely ihany izy io fa pilote ihany izy ao anatin'ny fédération fiangonana enina kely eo fotsiny izy zany fa efa manomboka mitatra izay
manana tetikasa mahafinaritra zay nataonay mahatonga anao tonga eto androany. Inona natonga anareo nanao an'ilay tetikasa eo anivon'ny fiangonana mihitsy? Satria matetika ny fiangonana miresaka fotsiny manentana fotsiny amin'ny hoe zao no fandaminana raha-baiboly napetrak'Andriamanitra mikasika ny ampafolony ny fanatitra tokony azoto miasa sika de mijanona eo. Matetika zay le fanentanana. Inona ny zavatra hafa ankoatran'izay ataonareo zany ho an'ny fiangonana, ho an'ny mamba? Ya, ny zavatra misy mantsy amin'izao vanim-potoan'andro misy antsika zao de zao mitombo ny isan'ny taona na ny mamba izy mitombo ihany koa nefa ny asa de tena zara raha misy. De ny tena fikasana zany ary tsy hoe fikasana fotsiny fa zavatra efa natao misy de ny fikarohana zavatra ho ataon'ny mamba sarotra izy io nefa mora tanterahana. Zay no anisany zavatra ivelomana sa ivelomana hitana voly io raha tena hoe mifototra kely amin'ny fotsinezan'ny mamba. Ary ny elana amin'izay mihitsy zany de hoe elana amin'ny mamba tsy anasa. Faharoa elana ny mamba le mandany tany fotoana fotsiny fa manana zavatra atao izy ary tonga de pratika avy hatrany. Mamba mantsy amin'izao fotoan'andro zao de be teoritsika fa ny pratika de tena vitsy. De zay zany tonga de teoria pratika avy hatrany ny atao amin'ny mamba. Ary ho an'ny mamba fiangonana ihany sa ho an'ny olona velany koa ny zavatra ho zarentsika? Ento, io zany ny tena trandrahanay aloha de ny mamba. De ny mamba ndray no mizara ho an'ny manodidina misy azy. De afaka lazainy mihitsy zany ao amin'ny fiangonana mihitsy misy zavatra ohatran'izao zay ataonay mba ahafahana mahazo vokany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fivelomana, eo amin'ny asa atao. Inona zany lay zavatra hoentinao zay efa zarainareo any amin'ny fiangonana? Ny zavatra entinay zany aloha de fikarohana manokana zay natao izy ty. Ary ty fikarohana ty zany de tsy hoe vao atao fa efa tena nandramana ary naomby ary betsaka mihitsy nefa nahita fombiazana indrindra ry zay nanao zany pratika zany teo amin'ilay fampianarana nataonay. Inona moa zany ny tena tombontsoa azo avy amin'izay ankoatran'ny hoe fananana fidiram-bola? Ny tombontsoa aloha voalohany indrindra de zao ty zavatra ataonay ty de misy ifandraisana amin'ny fahasalamana. Io fahasalamana io zany de ny tena izy de vokatry ny resaka sakafo. Ka ny zavatra ataonay zany sy vokarinay de resaka bio daholo, biolojika. Zany hoe zavatra vita amin'ny zavatra naturel daholo, ny produit miasa ao anatiny fa tsy simika mihitsy zany na kely izy. Dina ny fiatraikan'izay amin'ny fahasalamana? Fiatraikan'ilay izy de zao voalohany na ny tsiron'ilay sakafo miditra ao anatinao izy de tena mifanaraka amin'ny vatanao, fanaraka amin'ny fahasalamanao, fanaraka amin'ny zavatra iriny le vatana mihitsy zany. Fa tsy hoe mihinana ianao de misy effet secondaire fa izy tsisy mihitsy ny zavatra atao nefa sady mahavokatra anao raha manao an'le izy misy tsiro ilay sakafo hoaninao. Zany hoe tena mahasalamanao be mihitsy zany io zavatra atao io rehefa ampiasa. Isika rehetra moa de miara-malala fa alefa amin'ny haino manjery samihafa ny vokatry ny fampiasana zesika chimika eo amin'ny sakafo ary mampalemy mihitsy ny hery fiarovana amin'ny olona ilay izy mahatonga azy homoratratra ny aretina. Tombontsoa lehibe mihitsy zany zay fianarana mambolo ny sakafo zay hohanina izay. Eny ary, inona ary no entinao amin'ity anio ity? Ny zavatra hoentiko ho an'ny rehetra mihitsy moa izy ty zany. Ny tsindriko kely ry aloha fotsiny de ny hoe mila finiavana izy ty manao an'ilay izy. De ny fambolena ny voankazo toy ny voasary naino filaza azy na bonsai kely. Zany hoe le fohy tsy voatery maniry avo be zany izy fa fohifohy de efa mamokatra. Iny tompoko zay le izy. Mbola fohifohy kely zany de efa mamokatra izy. De izy io koa nefa ao anatin'io fambolenan'ilay voankazo io ny toerana misy azy zay ho azavay koa rehefa avy ao de azo ambolena legioma miaraka amin'ilay izy. Ya, mbola tompo zany le legioma hoe reto avy ny legioma afahana miaraka amin'io fambolena voasary kely na bonsai io de sady hitanao zany ny fanaovana azy hoe reto. Amin'ity ity zany sika dia aleo atomboka amin'le hoe raha mipetraka ny andrenivohitra aho tsy manana fa tsy lavarangana ohatra
dia azo atao ve ny manao azy? Saotra indrindra amin'ilay fanontaniana. Torohevitra mety asoanao zany ty resako ty. Eny fa na ty toerana lehibe na toerana kely io zay averiko mihitsy zany fa natokana ho an'ny tanàn-dehibe izy ty. Ohatra ianao zany manana terasy ianao, manana tokotany ianao, matetika ny tanàn-dehibe ny tokotany simenté daholo. De azonao atao tsara mihitsy mamboly an'io zavatra io eny amin'ny terasy, eny amin'ny tokotany, lavarangana, azo atao tsara mihitsy izy io. Ary iainanao tsara mihitsy zany zay sady mahafinaritra anao io. Inona ary ny zavatra ilaina fa efa maika dia maika ny mpiaino antsika afantatra le hoe mahita voankazo maniry eo an-davarangana izany, sady solona voninkazo mahatsara ny tanàna no sakafo efa vita ho azy zany. Eny ary raha ohatra ianao zany mbola mikenikenina kely dia tiako anao mba handray ny cahier stylo, taratasy zany andraisana an'ilay noty. Satria tononoko zany izy ty. Zao avy zany deo akora zay ilaina sy ny fitaovana anaovana an'izany fambolena kely zay. Voalohany tapaka barika ray na gamanta ozy ny manavanana an'ireo mpafantatra azy, tapaka barika ray. Manaraka hoditra legioma isan-karazany avy nampiasaina. Zany hoe raha vao isaky ny mampiasa legioma zany dia tsy ariana any fako tsony fa angonina. Hoditra legioma ihany sa hatramin'ny hoditra voankazo koa ve mety? Ny hoditra voankazo zany de zatra ny hoditra voankazo, ny hoditra ny legioma potipotiny rehetrarehetra zany azonao atao tsisy resaka ravina aloha eto fa ny legioma moa zany ohatra hoe anana, misy bordure-na anana, misy zavatra azo levonina ao anatin'ilay tapabarika atao zany izy avy ao. Ny hoditra legioma isan-karazany zay teneniko zao avy nampiasaina, hoditra voankazo avy nampiasaina, atao daholo zany. Manaraka tainomby maina. Tainomby maina. Mbola zavaiko milezy rehefa avy inona le ilaina le tainomby maina. Fasidrano. Fasika le fandalorana io. Misy matsy ny fasidalana ozy ny olona. Rehefa avy orana reny dia misy fasika dia tsy reny izy fa fasika le alaina anaty rano fanaovana beton sy ny sisa reo. Dia tany mena. Tany menamena zany. Misy ny tany mainty, misy ny tany mavo, misy tany mena. Dia gony plastika. Zany hoe gony plastika hiteneniko zany gony fotsifotsy reo izy. Nisy otreny zany nahitana azy. Le laitrana rano sa tsy laitrana rano? Tsy laitrana rano izy io. Mitana rano izy zany raha jerenao malamalama zay izy. Gony fotsifotsy eo izy plastika. Dia gonina ciment. Le kitapo tsy mareny zany. Zany hoe anakoroa zany vidinao ndray le gony plastika fotsifotsy malamalama mitana rano dia ndray le gony tsy maro eo. Dia ny farany hazo ohatra ny fanoty kely. Zany hoe le bebe no zarana angady eo zany izy. Zay no ilaina. Eny tompoko, inona avy zany no ampiasana an'ireo fitaovana samihafa zay noresanao teo? Ny ampiasana anazy ireo zany dia hafahanao manomana n'ilay produit. Manomana n'ilay zavatra rehetra ilaina mba hafana manao an'ilay fambolena. Eto zany dia misy tsindriky kely mihitsy hoe reo fitaovana sy akora reo. Zay zany aloha zany no niresahako teo iny fa anomboka amin'izay tsika ahoana ny fomba fanamboarana anazy. Zay indrindra. Dia zao zany aloha le tapaka barika fa lazaiko tamintsika melo teo fa ino no anangonana n'ilay hoditra legioma sy ny hoditra voankazo. Dia le tainomby maina tototona potipotehana kely le izy. Ilay fasidrano koa amainina aloha. Amainina zany le fasidrano. Dia ny tany mena moa zany efa azonao avy hatrany dia apetraka eo daholo izy rehetra. Ireo zavatra zay mitany saina teo zany. Dia voalohany angonina ao anatin'ilay barika, ilay hoditra voankazo, ilay hoditra legioma, alona kely mandritra 10 andro reo. Mety mahatratra manahoana ny ativiny zany vao mety. Tapaka barika sa fifaky ny barika sa manakory? Eo amin'ny tapaky ny barika latsaka kely izy dia efa azahoanao rano eo amin'ny rousseau eo izy zany. Tsy asiana rano? Tsy asiana rano. Zay ny fanamarina. Fa alona fotsiny eo dia rehefa afaka 10 andro dia mamoaka rano azy. Dia mety mahazo any amin'ny
raiso stapany io zany izy satria zany miankina amin'le legioma ndraindray legioma maina mety ohatra tsy telitera-drano nataonao fa betsaka mantsy zany nohatra hoe otra mananasy zao natao misy ranoranony reny le otoditra zatra oatra zany zany misy mitera-drano vetivety de rehefa mitera-drano io zany de hitanao avy atrano hoe ity zany efa misy rano ato afaka anao an'iza eo amin'ny raiso de efa mavita zany zany hoe raha vao mahatratra raiso ny rano miangonao vokatr'ilay zavatra nangonina tao anatin'ilay gamata de efa afaka manomboka ny asa ento afaka manomboka ny asa 10 andro zany ny fandomana io saromana ve izy io saromana mihitsy izy zany satria misy zavatra ao anatin'le izy maizimaizina iny izy mipotra ingakaingana le zavatra ao anatin'le zavatra ilaina ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fepetra ny mahavanim-boa ary raha ho ary ireo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofotaninao ny vokatra hitombo tsara ny mpihinana ho salama tsara ary dia hitombo ny fidiram-bolanao mangina mihitsy ato amin'ny fahazany ry avaratrano ndriny dala fa aleo aleako iny aleo aloha tazanina kely ny manodidina io dinako avy aty atsimotrano fa so de ho tsikary tsy masika ho ravandray ny programa aleo tsy hay koko avy eto fazy aza metsika oay aza mba mampivadipohatra n'izany ry bravy a hoe fa maninona no misoko mangina ohatr'izany miditra ny tanàny ary aza mite mafy ry fazy fa misy inony ao nga maso vadinareo tsy mbola tonga izy fa ahoany ary maninona ny miodina any atsimotrano any fa tsy tonga de ny lala mahitsy no ali no everiko fampangalatra inga saiky nde ho velesiko amin'ity sahafy ty alaran'izy kely ka le izy ary tsy voazo nga akory fa aninjerako raha votazona tioko azafady le tsy nanaitra fa lasa very daholo ny zavatra tao anaty safa tena tsy ao maro ny maso de mikarakara lakoziny lehilahy raha fantatra elahy mantsy razoko tsara de ovy sy karoty ny lokanareo miampy desera mananasy sy akondro raha araka reto fako andeha ho ariningary eto sady betsaka izany anamba inona nareo tsisy vahiny le tsy eo fa fako ndeha ho ariko reto ay fa inona aloha ty antondia amin'ny bravo misoko manginy ty kefa ho herinandro ve zay le selahy tsy niarana nao domy taminay nefa niady mihitsy izy tam'ty tsy navela amin'ny masindray nga elahy aizako ho avy eo ngery zalara rive tsy de zany loatra letsy fa nandre fandaharana tao amin'ny radio AWR ho aza mikasika amin'ny fambolena voankazo tena nahaliana le izy de zao anaovako fampiarana zao ndeha ambolindray zany ty fazo fa tsy varotra tsony ho atao fanampinasa mihitsy lezy fa efa tsy araka ny ele fiainany ndeha ambolo voasary de hifindrany ambany vohatra indray zany nareo telo mianaka zay mihitsy angeny nahaliana tamin'le fanazavany tsy mifidy toerana fa na toerana kely na lehibe na ambany vohatra na andreny vohatra de azo anaovana nyty famboleny ty avokoa aliako lesy ry bravo manao an'izany toy izay lany andro midanaky eto fotsiny ary tena mety aza ombola tsara le izy elavy ahony aiza ho aiza eto zany ny amboleny lavosary firy fototra sa tsy asiana lalana tsony zany ny atao aminareo fa rakofana volo voasary daholo tsy volo voankazo mahazatra nery bravo no atao hoe fa efa nanaovana fikaroana manokana mahitsy araka ny fanazavana reko tao amin'ny radio de tena naomby ao anaty gony
Tsy vitan'izany fa sady vokatra tsara izy no mahasalama ampinana. Gony? Eny e. De hiala tsy ho mpiara-milalao aminay tsony zany nga. Zay le mahavony olona efa manambady. Maro adidy sady mitombo isan'ny velomina. Bravia. Aleo kian'leto zao ka. Ny tena azy ty mbola tsy anasa. Hitady raharaha. Fa angaty bravy ty zany mihevitra va de etehatra amin'ray aman-dreny foany e. Mandra-poviana. Ary na de tsy anambady azy laha tsy maintsy mitady vola amelomany lany tena lahy. Marina anie zany. Koinina. Kanefa tsy hita zay atao. Atomboka amin'inona ary? Kefa hoe zany ho any nahatonga oliana amin'ity fambolena zana-boankazo ty. Ny olona mila mihinana voankazo foana isan'andro. Zay aloha de marina. Ka rehefa mavokatra ianao afaka mivarotra. Miditra zany ny vola sady mihinana. Tsy vitan'izany ihany fa azo ambolena miaraka amin'ny ihany koa ny karazana legioma. Tsy aleo indray ve lesy mandany andro manao an'izany toy izay andany fotoana fotsiny amin'izay tsy hanina. Zany a. Fa atao ahoana nefa manao an'izany? Eno tsara ary. Tsy mandany vola be ve zany ry? Tsy mandany vola be zany fa mila finiavana kosa e. Zay ny fanaovana azy. Jereo fa reto avy ny zavatra ilaina. Inona avy? Mila tapaka barika ray aloha zany tsika. Zala amin'ty angaty zany? De mila tainombo maina. Voatoto na voapotika madinika tsara. De mila tany mena. De mila fasidrano efa maina tsara ihany koa. Le fasika fandalorany reny zany ry bravia. Azonga? Azoko tsara. De mila hazo lehibebe noho ny zarana angady. Sahala mifanoto zany? Zay mihitsy. De mila gony plastika tsy laitran'ny rano. Ary reny gony tsimenitra reny. Le gony sima zany e. Eno a. Gony sima. Azoko tsara. Le avy nampiasainy reny. Eno a. Ary ny farany mila manangona hoditra legioma sy voankazo na ravinanana. Zay azo le vonina zany e. Zay zany ny anton'reto angareto. Zay de angonina atao anatin'ity barika tapaka ity mandritra ny 10 andro. Ay ve zany no antony tondrany fazy anreto e. Dia ahoana zany ny fatrany? Zany hoe tokotokony eo amin'ny tapa-barika latsakeo zany de fa mety azahoana ranony indronsio. Le rano manko ny tena ilaina amin'izy ty. Tapohana rano zany izy. Fa tsy azo asiana rano izy e. Tandremo de tandremo. Mitera-drano azy ao izy arakaraky ny fahalovany. Vao mainka tombony ho anao zany raha hoditra legioma na voankazo mora mitera-drano no atao e. De saronana tsara mba hampitombo aingana an'ireo singa ilainao aminy. Zay angia aloha le dingana voalohany atao e. De zay aloha zany zao ty atao fazy ty. Fa ny dingana manaraka de ny fambolena. Fazy o. Apio kely ibata ny reto etany reto e. Ohatra. Ay ve manambahiny tsika manahoana ianao ry masy a? Manahoana bravy a? Fa inona raha matoza amin'ny mavesatra be zany a? Ary fofonininy zany e. Hoditra manana sy voasarina laiko tetsy amin'ny dada fary reo kinina indray e. Vo avy mivoasany teo am-pivarotana ary reo nalaikiko mamofona hoana. Fa nga tsy ilainao indray hoe reny anaovana an'le fambolena zana-boankazo amin'ny gony e. Mandisy fanantenana koa le raha matoty. Zaza mba niandry teo amin'ny dada fara teo foana. Sady manampy ianao mitondra ny reto taty. Angony amin'ny sisa ny odi-boankazo sy ny legioma anao fa tsisy fakasitrahana mihitsy ny an'le rangaty. Fa nga kosa zany ny tiako lazainy e. Inona ihany? Nataoko ty fambany vidy manana sy voasary ty ianao. Ay ny odiny sisa tazana. Mambole aloha e. Adray.
rehefa mahavokatra zany nga sady mivarotra no mihinany sa ahoana ary masy ho hitanareo tsara fa ho avy tsy hoely zany eny moko ary aleo aloha izy mivady anainga fa ho ariva eto ihany dia ahoana zany ny afatro amin'ny zalara tonga eo izy nefa tsy zay ve no do amindray zay ka efa hoe dia atao ahoana zany aleo ry zalamba anao domy eo ry maso fa ianao koa za nga moa de maninona fa asy ty rafazy raha hitana ny teny nomeno hoe ianao koa mba fialam-bolitra atao mandany andro tsony anefa mba isa tapa-bolana na isam-bolana ny mba handraisako anjary sady hoe rehefa vita ny asa ay am tapa-bolana na am ray volana zany ry brava izy zay vao manao domy fa ataoviny ianareo andray kosa ry masy zany zay ninga isaorana Andriamatora zaka miara-manana Josoa nanolotra tampitiavana ireo zavatra ilaina mba hahafahana manao fambolena zana-boankazo ao anaty gony afakely tokoa zany hitanao any Andriamanitra mbola hotoizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka fa zay aloha no azo natolotra teto androany mbola eona amintsika zany izy amin'ny manaraka na manao fanjaniana no nanolotra ny fandaharana ao anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Sam tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andremitanso velomo AWR téléphone 034 06 797 62 032 75 379 74 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana adventista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'n'ity ary manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Risara Andrianjatovo. Androany sika dia fianarana vaovao toy ny efa niarantsika teo no iarahantsika indray androany. Mitondra ny lohateny hoe ilay mpitsara faratampony. Ilay mpitsara faratampony. Milohan'izay dia tsara sika randeha hivavaka. Vavaka sika. Ny voninahitra ny saotra ny dera dia atolotra ho anao ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra. Saotra fa araka amin'ny fandaminanao no nafahanay miona tahaka an'izao. Mamelà nefa ny heloko anao ary mamelà ny heloko tia namako ity satria olombelona tsy tanteraka izay. Dia mety ezanao hanomeanay ny fanano masina satria andinika ny teninao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ilay mpitsara faratampony. Tsara ny anamariana eto am-bolony fa tsy programan'Andriamanitra mihitsy, tsy draftr'Andriamanitra mihitsy zany hoe handringana ny olombelona ny foroniny zany. Tsy mahafaly azy mahita olombelona ny foroniny ka hoe reo izy ringana. Fifaliana ho azy ny mahita ny voariny miriry anaty fifaliana feno fahasambarana mandrakizay lavitry ny loza. Ny famasina toetra an'Andriamanitra dia midika fa tsy mankasitraka ota izy, fa isika io no milalao ota. Mampalahelo azy zany. Manao ny fomba rehetra hamoizantsika amin'ny fahotana nefa izy. Tena maro-po tokoa io Andriamanitra io satria Andriamanitra mifamindrapo. Andriamanitra mpamindrafo no sady be famindrapo.
kanefa na izany aza nitoetra n'Andriamanitra dia tsy maintsy mijinja mivokatra farany ny fahotana ataontsika isika dia ny fahafatesana izany. Izay le hoe fahafatesana ny tambony ota voalazan'ny Romanina 9:17. Romanina 9:17. Zonao no misafidy izay tianao atao, fa tsy zonao kosa no ametra izay vokatry ny safidinao. Adama sy Eva ohatra dia ny safidy ny anota nanaraka ny fikasan'ny Satana. Nanamela ny Elikizo mivady aza Andriamanitra dia tsy maintsy niaritra tamin'izy ireo sy ny taranany ny vokatry ny safidy ratsy nataony, dia ny fahoriana sy fijaliana izay nefara tamin'ny fahafatesana tamin'izy ireo sy hatramin'ny androntsika amin'izao fotoana izao. Nanohitra ny fahotana ilay Iave, nataiza nisy azy, na teo amin'ny Israely na teo amin'ireo Kananita, kanefa tsy nanery mihitsy fa nampisafidy hatrany Iave. Tsy natonga ny Israely masina kokoa noho ireo firenena rehetra ny nandraisany anjara tamin'ireo ady masina nandringanana n'ireo vavalin'Andriamanitra ireo, ary izay no natonga ny Jehova nyresaka tamin'ny zanak'Israely eo amin'ny Deuteronomia 7:7-9. Deuteronomia 7:7-9 manao hoe: ary rehefa voarokan Jehova Andriamanitra eo anoloanao izy dia aza manao anakapo hoe ny fahamarinako no nitondran Jehova niditra andovan'ity tany ity, fa ny aratsy ampanan'ireo firenena ireo nandroany Jehova azy eo anoloanao. Azontsika tohizana hatramin'ny 9 izay vaky teny izay. Zany hoe na dia voahiraka handroakan'ireo mponina tao Kanana ary ny zanak'Israely dia tadidio fa rehefa mivadika amin'Andriamanitra ihany kosa izy dia ireo firenena tsy masina ireo indray no avelan'Andriamanitra nafay azy, satria na ireo firenena ireo koa aza nge dia ampiasain'Andriamanitra ho fitaovana nentina ny tsara ny firenena voafidiny rehefa nanao ny tsy nety teo anatreny Jehova izy ireo. Koa raha miresaka atao hoe ady masina zany tsika amin'ny fiarantsika dia tadidio fa ilay fandroana ny fahavalin' Jehova tamin'io tany nampanantenana ny zanak'Israely fa omena azy ireo io no resaka. Tsy ho taka antsika mihitsy ny hevitra finosin'izany ady masina zany raha ohatra ka tsy ampifandraisintsika amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny mampitsara azy. Araka zany fomba fijery zany dia samy hafa tanteraka amin'ny ady rehetra ny ady nataon'ny Israely raha naka ny tany Kanana izy ireo. Tsy tahaka ny ady atao mba hoe ampitomboana ny harena manokana sy fahefana zany izay fahita teo amin'ny tontolo fahiny sy eto amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao. Ny tanjon'ny ady nataon'ny Israely dia tsy hoe ny hanomezam-boninahitra azy ireo, fa ny anorenana ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fiadanany eo amin'ny tany. Noho izany ny fatakarana momba ny ady masina dia miorina amin'ny fatakarana ny fanapan'Andriamanitra sy ny fiandrianany izay mifandraika koa amin'ny mampiady an'Andriamanitra, tahaka ny fandraisana izany amin'ny mampanjaka na mpitsara an'Andriamanitra ihany koa. Io le hery mifanandrina ny andotany an-danitra araka ny voalazan'ny Apokalipsy 12:7-7 hoe nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjely kosa dia niady nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra, ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana izay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Io ady io mitohy aty amintsika amin'ity tany misy antsika ety, tsy tany an-danitra ihany fa mitohy hatratio. Dia iantsoan'Andriamanitra nao, iantsoan'Andriamanitra ay,
iantson'andriamanitra antsika rehetra mba hiandany aminy fa tsy hiandany amin'ny satana ka horingana toy ireo-ponina tany kanana. Tsarovy tsara fa matoa zaho sy ianao mbola velinaina toy izao dia tia antsika Andriamanitra ary manome fotoana hibebahantsika mba tsy horingana tahaka an'ireo-ponina tany kanana isika. Asehon'ny baiboly fa io Iave io dia mpiady, mpitsara ary mampiorina manamafy manoana ny fitsipiky ny didy izay maneho taratra ny toetrany. Ny sary maneho an'Andriamanitra ho mpiady ary koa mpitsara sy mpanjaka dia manamafy fa tsy azony leferina ny fikomiana atao amin'ny lamina efa napetra ny atra ny mifagola. Azontsika atao tsara arak'izany ny milaza fa tsy miadina koa ny fandresena ny tanjona kendren'ny asan'io Andriamanitra io na ilay Iave zany fa ny famerenana amin'ny laoniny ny fahamarinana sy ny fiadanana. Raha ohatra ka fitinina zany dia zao hoe iray ihany ny hoe mitsara sy miady na koa mampanjaka ny fahamarinana. Rehefa Andriamanitra no manao an'izany asa zany, io ady amin'ny tsara sy ny ratsy io dia mbola mitohy foana io kanefa azadiny fa ilay avepy tsara no andresy amin'ny farany. Raha iandany aminy ianao dia andresy miaraka aminy ihany koa. Tadidio ary fa io Andriamanitra io dia mpitsara marina. Tsy mandray tsolotra io na ohatra hoe mandray kolikoly. Mahitsy ny fanapahana, tsy misy fiangarana. Ary tadidio fa tsy andefitra na ovinana manoloana ny fahotana sy ny fampijaliana ary ny fahorin'ireo izay tsy manatsiny ka ararotina ampijaliana. Noho izany, ninonina ataoko, ninonina ataonao dia tadidio mandrakarivo fa io Andriamanitra io dia mbola hitsara asianao io. Tsy misy azontsika atao rehefa tsy mihavana aminy sika. Tsy misy kolikoly, tsisy zavatra azonao tambitambazina fa dia zao haitsio manomboka izao ny famindra andao hihavana aminy dia n'izao. Hatreo indray ny fiarako aminao amin'ity an'ity dia mametraka amin'ny mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Risara Ndrenjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR